La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Ny mioka ny fahombiazana. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Pastel, il est tiré une fahombiazana. Tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptée aux besoins du quotidien. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Mitohy hatrany ny fanamafisan'ny mpiasa-panjakana ny tolona tarehan'ny solombavamboaka ny fanovana. Ministera maromaro sy orinasa-panjakana androany no nanakatona ny varavarany ary nanampy ny isa teny amin'ny lapan'ny tanàna. Nitohy teny Analakely ny tonona tahirehan'ireo solombavamboaka ho an'ny fanovana, nitronon'ireo mpiasa-panjakana sy mpianatra ary vahoaka marobe. Notateriny ireo solombavamboaka avokoa ny fanjakan'ny kolikoly eny anivon'ny ministera araka ny voalaza ao amin'ny taratasy voarain'izy ireo. Tsy misy zava-bitan'ny filoha Hery Rajaonarimampianina tao amin'ny faritra Bongolava nandritrin'izay efa taona mahery izay, hoy ny mpikambana eo anivon'ny antoko malagasy miaramiaika avy any an-toerana ka tokony ametra-pialana ny tenany. Mbola tsy malalaka ny asa fanaova gazety eto Madagasikara, hoy ny fanehoan-kevitry ny mpanao gazety sy nanaovana fanadidina. Ny fampiarana ny lalàna ifaneken'ny rehetra no ahafahana miantoka izay fahalalan'ny asa fanaova gazety izay raha ny fanazavana azo. Maresaka iraisam-pirenena manantanina ny faran'ny krizy any Armenia raha ny hitan'ny mpanara-baovao amin'ny fihetsiky ny mpanohitra Nicole Pantinian. Niantso ireo mpiaradia azy izy ody any an-tranony ary atsahatra ny fihetsiketsehana. Nadidinireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy manasanao anaraka ny fampalalam-baovao TV hatramin'ny farany anombotsika ny vaovao dia nitohy hatrany ny fanamafisan'ny mpiasa-panjakana ny tolona tarehan'ny solombavamboaka ny fanovana. Ministera maromaro sy orinasa-panjakana androany no nanakatona ny varavarany ary nanampy isa ny teny amin'ny lapan'ny tanàna. Validiny Michela Ranarjon. Tokony tamin'ny 10 maraina teto amin'ny foibe ny Jirama eto Ambohijatovo no nifampitoana ireo solombavamboaka ny fanovana sy ireo olona marobe hamoaka ireo mpiasa ny Jirama. Tety antoerana moa efa nivoaka ny fiasana avokoa ireo mpiasa. Hita ihany ny tahotra teny amin'ireo mpiasa manoloana ny raha matahory misy eo amin'ny orinasa-panjakana io. Tahorin'izay nivoaka ny tompona andraikitra eo anivon'ny Jirama ary nilaza fa malalaka ny mpiasa. Zay piasa Jirama te ande manao tolom-bahoaka io, orinasam-bahoaka ny Jirama. Fa malalaka ihany koa izay izy teny asa satria asam-bahoaka ihany koa io. Tahorin'izay nanatevina nisan'ireo mpitolona ireo mpiasa ny Jirama teo Ambohijatovo. Tahorin'ny Jirama nirosona keny amin'ny ministeran-drano izy ireo. Tsy nisy mpiasa intsony moa tao amin'ity ministera ity. Nitohy dia ary toka nandalovan'ny solombavamboaka ny fanovana sy ny mpitolona ny Jirama Ambatonakanga omaly ny verenana indray izany androany. Nitohy teny amin'ny ministeran'ny postra sy ny ministeran'ny tontolo iainana ny dia. Ireo mpiasan'ny ministeran'ny tontolo iainana izay efa vory marobe ary nanatevina ihany koa ny mpitolona. Tsy fehezana ny mpiasa zany fa afaka libre ny mpiasa dia afaka manao izay safidiny zareo fa misaotra ihany aloha amin'ilay fampatsiahivana hoe tokony hirojirena ny
resaka ady amin'ny kolikoly a dia indrindrandrindra koa dia amin'ny resaka trafika izay tena anatin'ny ady amin'izany tokoa ny ministera amin'izao fotoana fa dia mankasitraka mankatela. Raha toa ka efa vory sy maro ireo mpiasam-panjakana nanaraka ireo solombavambahoaka ny fanovana teny Analakely teo amin'ny lapan'ny tanàna no nifampitoana ireo tofarany. Ny mpiasam-panjakana rehetra fantatritsika fa ny ministera rehetra tsy mandeha n'izay ozany anjakany ny tsirariny anjakany ny kolikoly tsy maintsy miteny anareo syndika sy fikambanana maro samihafa tsy maintsy ampahalalany zany fa nandritry ny efa taona dia tsy niteny nangina fotsiny tao a niaritra. Arak'izany ministera maromaro sy orinasam-panjakana androany no nanakatona ny varavarany ary nanampisa teny amin'ny lapan'ny tanàna. Tsy nisy araka ny voalaza kosa ny deputeny fanovana na iray aza namoaka mpianatra teny amin'ireo sekoly maro isan-karazany. Nytoy teny Analakely ny tolona tarihan'ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana nitronon'ireo mpiasam-panjakana sy mpianatra ary vahoaka maro. Nitaterin' solombavambahoaka avokoa ny fanjakan'ny kolikoly eny anivon'ny ministera araka ny voalaza ao anatin'ny taratasy izay voarainy izy ireo. Fanadiny miantarandriana. Tokony tamin'ny 3 ora teo no tonga teto amin'ny lapan'ny tanàna avokoa ny solombavambahoaka ho an'ny fanovana, ireo vahoaka nanaraka, mpiasam-panjakana sasany ary mpianatra rehefa vita ny fitetezana ministera. Tsy mampiova ny hetsika ny fanambarana nataon'ny ministry ny fiarovam-pirenena Omaly raha ny fanazavana. Manoloana ny fanambarana izay nataon'ny ministra telo lahy misahana ny tavika sy ny filaminam-bahoaka ny alarobia faharoa teo dia tianay ny mampatsiahy fa tsy tokony manao fanamina manambonina ambony azy eo amin'ny sehatra saniny izy ireo rehefa manao fanambarana politika toy ireny. Ampatsehivinay ihany koa fa tsy tokony hiditra amin'ny disadisa politika ny foloalindahy sy ny polisy-pirenena fa tokony hijanona amin'ny andraikitra izay nomeny lalana azy dia ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany. Itoeram-pitso araka izany ny tolona risy hatrany ny fitetezana ministera. Toyanetsika moa zany efa mbola misy ireo toerana izay mangataka ny angalana andreo olona ireo fa misy mifanapakevitra ihany koa tsy maintsy raisina ihany koa androany rehefa avy eo izao tenenina eo ihany fa ny toyanyetsika dia fantatritsika moa zany androany fa dia marobe ireo ministera izay mandeha miaraka aminay fa marobe ihany koa ny faneriterena sy fandrahoana ireo ministera. Izahay lazaina fa manery ny mpiasa ivoaka, izahay antsoina hamoaka ny mpiasa satria misy mifanerena sy ny fampitahorana an'ireo mpiasa ireo zany tsy ivoaka ny trano dia izay no antony andehananay. Nareo nahita nandritra firy andro zay fa tsy nisy famotehana na fandrobana na fandratrana olona hatramin'izao fa milamina be na mivarotra ary afaka mivarotra amin'izao tsika miteza. Etsy ankilany navoaka ny solombavambahoaka ho an'ny fanovana ny ampany amin'ireo tsy fanarahan-dalàna tamin'ny fitantanana nataon'ny mpitondra sy ny teny anivon'ny ministera sasany araka ny fitarainana sy taratasy voarain'izy ireo. Filohan'ny SVM sy ministra tontolo iainana amin'izao fotoana izao io dia manery sampany raha-panjakana ho aminy mba handoa écolage ony satria mila vola ny antoko SVM amin'izao. Ohatra maro retetikasa voatery mamorona ny tsy misy mba hanomezana fitapitrisa ariary faravakely isaky ny tetikasa io mba hoentina natotosana ndreny fionambeny antoko SVM reny. Ny takalony dia voatazona hatrany eo amin'ny tale eo amin'ny toerany reny tale mahaloa écolage reny. Araka ity taratasy ity hatrany manjaka ny kolikoly eny anivon'ny ministera. Rariny ve zany? Faharoa misy ny écolage izay atokana anakaramanandian'olona anakorotana ny tolona amin'izao fotoana izao. Ohatran'ilay lazaina tamintsika tery Ambatonakandro zany Samy Mailo ka io ministra io izay mody tsy miteny no ambadika fanakorotanana amin'izany. Fahatelo maro na mpiasam-panjakana niraisina tsokosoko tao amin'ny ministeran'ny environnement. Olona teo amin'ny 20 isa teo no efa niraisina ministra io sy ny firongony tamin'izany ary ny totaly 900 tapitrisa ariary ny fitambarany. Miantso ny vahoaka malagasy manoloan'izany ireto farany tonga maro ampitso.
tsy misy zava-bitan'ny filoha Hery Rajaonarimampianina tao amin'ny faritra Bongolava nandritrin'izay efa taona mahery izay hoy ny mpikambana eo anivon'ny antoko malagasy sy miaramiainga avy any an-toerana ka tokony ametra-pialana ny tenany. Fanadiny io nasaina. Isan'andro no arenesana trangana tsy fandriampahalemana any amin'ny faritra Bongolava toy ny alatromby fanafiana amin'ny tapiadina hoy ny mpandrindra ny antoko malagasy miaramiainga any Bongolava. Takiny izy ireo ny fametra-pialan'ny filoham-pirenena manoloana ny tsy fahafehezana ny fitantanana eto amin'ny tany sy ny firenena. Dia ny toerana misy anay dia toerana faran'izay manan-karena indrindra eto Madagasikara. Raha tsy laza hoe voalohany dia hoe fahatelo any angambany. Ohatra ny fiompiana omby, fambolena vary, zany dia vokatra avy any aminay daholo. Nefa tsy mahazo tompontsoa amin'izany izahay. Ny arena kibon'ny tany manga fotsiny. Any aminay isan'andro ndalo maty daholo ny olona. Nefa tsy mba misy miaramila firy vitsikely ny any aminay. Tapitra maty, kamboty tsy fidiny ny ankizy any amin'ny asan-daha. Manaraka an'izany dia izahay antoko malagasy miaramiainga any amin'ny faritra Bongolava dia manampy Hery, manampy tosika andreo député 370 ireo hoe alao hialatra amin'ny fakany Hery Rajaonarimampianina sy forongony. Tsy ilaina intsony fa mampisy raha mandrika eto amin'ny tany sy firenena ary mampahantra vahoaka. Mila fiovana eto amin'ny firenena hoy ny mpandrarara teo Karena any amin'ny faritra Bongolava ahafahana mampiroborobo sy mampandroso iny faritra iny amin'ny arena ao aminy. Efa ny andro zany hatramin'izay izy io zany marina mitaky ny député amin'ny fanovana, marina mitaky ny mpanao politika ny elan'ny filohan-keritry ny Hery Rajaonarimampianina fa izy io vai efa lasa abse mihitsy io vai io zany, lasa ny tombo ny vai mivaky. Dia le vahoaka manontolo mihitsy zany efa narary tao anaty tao dia lasa vaky le izy tsy afaka tazomina intsony le tolona. Noho izany zany mila fiovana, tena fiovana mahery vaika eto amin'ny tany sy firenena. Ny zavatra rehetrarehetra dilina politika izay tokony handeha dia tokony voalohany indrindra aloha fanetretena ny tsirairay. Mpanao politika tsirairay tokony manana fanetretena miainga amin'ny filoha zany. Raha fantany tiany ny vahoaka malagasy tsy korotana izy tokony miala teo amin'ny toerana. Hatreto mifikitra amin'ny sezany ny filoham-pirenena sy ireo mpikambana eo amin'ny governemanta na eo aza ny tsindry ataon'ny hery velona maro eto amin'ny firenena manao be marenina ny mpitondra. Tsy marina ny feo mandeha fa mivoana amin'ny fitakin'ny solombavamboaka ho an'ny fanovana ny solombavamboaka Tim hoy Randrianarso Girivo taorian'ny fanazavana navoakany tamin'ny tambazotra tseratsera io maraina eo mitaky hatrany fialan'ny filoham-pirenena sy ny fialan'ny gouvernemanta izy ireo. Fanadiny mianta Randriana io. Niteraka resabe tao amin'ny tambazotra tserasera ny mikasika ny fanazavana ny tateriny Girivo Randrianarso solombavamboaka ny Tim tao amin'ny Facebook ny maraina teo. Nolazainy tao anatin'io fanazavana io ireo fitakiana amin'ny ankapobeny nataon'izy ireo. Tsy marina hoy izy ny filazahana fa mivoana amin'ny fitakiany solombavamboaka ho an'ny fanovana ny solombavamboaka Tim. Mitaky hatrany fialan'ny filohan'ny repoblika sy ny gouvernemanta manontolo ny solombavamboaka Tim raha ny fanazavana hatrany. Ny anay zany dia tsotra ny amin'ny tokotiko Madagasikara voalohany tsy maintsy asolo ny lalàna io. Ny faharoa ny gouvernemanta izay nampandany lalàna ary nampamono ny vahoaka tsy maintsy miova. Ny gouvernemanta izay tsy tatana tingilana dia tsy maintsy miova. Tsisy milaza mihitsy zany fa mivadika ny Tim anaty mivadika tsy niova mihitsy manaraka ny lalam-pandrenana, manaraka ny tany-tandalàna ary izay foana no nataonay hatreto. Noho izany asorona ny lalàna. Miova ny gouvernemanta izay namono vahoaka sy manao ny lalàna io ary miala ny filoha Rajaonarimampianina raha tsy manatateraka izay anakory izay satria izay ny zavatra tsy ekenay eto amin'ny tany sy ny fanjakana. No amafisany fa tsy ny solombavamboaka no manonga-panjakana fa ny mpitondra no niteraka ny korontany eto amin'ny firenena. Ny aingian'ny solombavamboaka 770 dia noho ny lalàna fifidianana fehizoro anankitelo izay nilavinay ary nolazainay fa nylaniana tao anatin'ny kolokolo. Izay ny nentim-boany. Rehefa tonga teo amin'ny 13 mai tsika ka nisy nitifitra ary nafaty namana maromaro dia nangataka izay fa tsy miendrika intsony ny fitondrana hitatana ny firenena rehefa mamono vahoaka. Raha mbola milaza ny filoha Rajaonarimampianina fa tsy manao coup d'état izy amin'ny lalàna io fa izay lazainy fa manao coup d'état. Raha mbola milaza izy fa manana marina amin'ny haute cour de justice tsy napetrana ary mbola milaza izy fa tsy namono vahoaka malagasy ary tsy hanalany io lalàna io dia mangataka amin'ny fialana izay zavatra telo ngeza be izay.
Manohy ny tolona iarahan'ny solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana tao araka izany ny solombavam-bahoaka 10 etsekilan'izay nambarany ity farany fa tsy marina ny feo mandeha milaza fa mitady seza ny mitarika ny fihetsiketsehany. Tsy mamaly ny fangatahana nataon'ny solombavam-bahoaka ny fiantsoana hiady hevitra nataon'ny praiminisitra tany amin'ny Hainomanjery mpanjakana omaly. Raha nambaran'ny solombavam-bahoaka lany tany Ambatolampy mangataka ny ampandefasana ny horonan-tsary mahakasika ny tolona ao amin'ny Hainomanjery mpanjakana izy ireo mba ahafahan'ny vahoaka malagasy mahafantatra ny zava-misy tena marina. Falampanazavana. Ny zavatra nitakina nge dia ny andefasana ny hetsika ety amin'ny 13 Mai izay telo amby fitopolo ho an'ny fanovana. Izay zany ny zavatra nangatahana azy. Ary raha ohatra nangatana akio dia misy député hiditra ao amin'ny TVM anazava ny tolona izay hokasain'ny solombavam-bahoaka ho amin'ny fanovana. Elana mijadona, elana mikolikoly ary anandratana n'ity firenena ity. Izay nahatonga anay nanapa-kevitra hoe tsy mety intsony zany loloa le any mino zay fa raha ohatra omeny oro zay hoe 3 minutes na 4 minutes na 5 minutes na 10 minutes ny aty amin'ny 13 Mai dia hitondra ny horonan-tsary aty amin'ny 13 Mai zay mba hahafantaratra ny vahoaka malagasy mihitsy zany hoe tena misy ilay tolona fa dia betsaka no manelitsao hoe olona kely vitsy arivo roa arivo ny ao amin'ny 13 Mai ao ho any zany hoe fanovana eto Madagasikara izany. Mety ho hiatrany ny fanehoana ny any amin'ny faritra ny fiarahany amin'ny tolona ataon'ny solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana na tsy misy. Aza ny hetsika manokana ataon'ny izy ireo manamafy izy ireo fa mitaky ihany koa ny fialan'ny filoha Hery Rajaonarimampianina Fanadimy Lily Rabeata. Ankoatra ny hetsika ataony eto Antananarivo amin'ny fitakiana ny fialan'ny filoha Hery Rajaonarimampianina, mampita ny fanohana ny fitakiana io tamin'ny alalan'ny fanambarana ihany koa ny avy any amin'ny TGV Melaky. Tsy ekena intsony izy ireo ny fitondran'ny mpitondra manao kolikoly sy manao raha matahora. Tsy ekenay ny fitifirana sy famonoana vahoaka noho ny hevitra tsy mitovy. Tsy ekenay ny raha matahora ataon'ny mpitondra amin'ireo olona tsy mitovy hevitra aminy midika jadony zany aminay. Tsy ekenay ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana anisan'izany ny andininy faha 7 amby zato. Tsy ekenay ny kolokolo avolenta izay mambotry sy manimba ny firenena. Tsy ilainay aty Melaky ny fitondrana mandripaka ny arenanay aty indrindra fa ny omby, ary tsy ilainay koa ny fitondrana tsy mahafehy ny tsy fandriam-pahalemana aty aminay jaune rouge, ary ahitana von'olona sy halatra efa ho isan'andro mihitsy aza, ary tsy ahitam-baholana matotra hatramin'izao. Feny izay dia manohana tanteraka ny tolom-bahoaka izay tarihiny ireo solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana. Manentana ireo mpiasa-panjakana rehetra, syndika anatevin-daharana ny tolona izay ataon'ireo, izay taritin'ireo. Efa maro ireo faritra manerana nosy no manaraka io tolona io na samy manana ny endrika anaovana izany azy. Ny raisana dia ny fitakiana ny fialan'ny filoha Hery Rajaonarimampianina ary ny rosoana amin'ny fifidianana araka izay aingana. Samy nanao io fanambarana io ny mpitantana antoko politika ny Sojabe, ny mpandrarany firaisamonim-pirenena ary ny hery-velona rehetra any Melaky. Naneho hevitra mahakasika ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena ankehitriny ihany koa ny zanaky ny distrika ny Andapa toerana nalan'ny filohan'ny anteny mera-pirenena. Izy no tompona antoka amin'ny korotana eto amin'ny firenena noho ny fampandanina ny lalàna amin'ny feny fifidianana raha ny voalazan'izy ireo. Lily Rabeatatrany. Raha hatramin'izay ireo mpanaradiany solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana hatrany no naneho hevitra mikasika ny toedrara eto amin'ny firenena, milaza ny heviny ihany koa ireo olom-pirenena teraka ny distrika Andapa. Ny filohan'ny anteny mera-pirenena Jean-Marc Sarakotomamonjy lantany amin'ny distrika Andapa no voalazan'izy ireo ho tompony andraikitra voalohany nampandany ilay lalàna amin'ny feny fifidianana miteraka olana eto amin'ny firenena. Izy filohan'ny anteny mera-pirenena no nanao fifanarahana ny varotra ireo solombavam-bahoaka piray dia
aminy sy ny fahefanizy ireo tam gouvernemanta sy ny fahefana mpanatanteraka mba hampandaniana ireo lalàna mifolo fangalaram-bato sy fivarotany tanindrazana. Izy no filohana anteny miaram-pirenena voalohany nahavery hasina ny anteny miaram-pirenena malagasy noho ny fitiavam-bola. Fantatra eran-tany izao fa lo sy mihitsoka ao anatin'ny kolikoly ny fahefan'ny mpanao lalàna eto Madagasikara. Ianao ilay hitsikitsika nantenena handihizina no lasa fahavalony tarika amin'ny fahafatesana. Diso fanantenana tanteraka zahay satria sady tsy nahavita nampandroso ny distrika sy ny faritra na voafidy anao ianao no mbola nandatsaka ny firenena amin'ny korontana mahatsiravina indray. Mangataka ihany koa izy ireo ny ametrahany filohan'ny Repoblika Fialana araka ny fitakiana ataon'ny solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana. Samy tompon'antoka amin'ny fandatsahana ny firenena anaty kolokolo lalina avokoa ny mpitondra ankehitriny raha ny voalazan'izy ireo. Mitodika manokana aminao izahay andriamatoa filoham-pirenena Herajon Mampianina. Teto Madagasikara dia nahazo ny laharana voalohany izahay tato amin'ny distrikt Nandapa tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany. Teo satria nanome vato 5 isan-jato no ho anao. Diso fanantenana izahay ankehitriny. Fanentinao nampanjaka kolokolo, nanao fanjakana tsy refy mandidy, didy jadona ary fangoronana-karena ny fahefana nomeny vahoaka anao. Aza miziriziry intsony fa ny mahabe ny ferinamalina hono be olakolaka. Koa mialam-panajana miaraka amin'ireo namanao aza mandany fotoana intsony ampy izay mialay ianareo jiaby. Ny antsony sy ny fifampidiniany eo amin'ireo solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana sy ireo solombavam-bahoaka nandano io lalàna io raha tsy ahivina ny filohany anteny miaram-pirenena raha naneho hevitra mikasika ny toe-draharaha. Tsy izany intsony anefa ny vahaolana takian'ireo solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana. Isan'ny voakasiky ny fitakiana ny fametram-pialana ihany koa io filohany anteny miaram-pirenena io. Tondray aranaraka dokavarotra isika melohan'ny jerentsika ny mahakasika orinasa Abrok izay mandray anjara amin'ny film 2024. Eo ihany koa ny fisokafana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity ny foire de l'élevage et des productions animales ary ny UTOP 2024 izay andiany fa 10 rehefa avy eo ary. Je suis bien, mon argent est sécurisé. Je suis libre, tout mon argent est disponible immédiatement. Je gère mes comptes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je savoure la simplicité. Je profite de tout faire avec mon téléphone. J'ai du temps en plus pour les miens. J'adore chaque instant. Je suis gagnant sur tous les plans. Mvoul to Bank, Bank to Mvoul. Tout mon argent disponible à tout moment, gratuitement, où que je sois, pour toutes mes actions. Rendez-vous vite dans votre agence BNI et BOA Madagascar. Mvoul, simple, immédiat, sécurisé. Ny olona mahomby eo amin'ny fiainana dia ireo izay tia milavolefona manoloana ny ady. Olona mahay mitrandraka ny fahombiazana eo amin'izay sehatra misy azy. Tsy miaohatra, tsy misalasala, fa mandray an-tanana no aviny. Tsy ambaratelon'ireo karazan'olon'ireo ny migioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Efa azonao tsy vahina amin'ny endriny 5 santilitatra. Ekamamiko takwaniha Yaku ambara anao. Mbola tsara misy be saina mamy fotoananareo amin'ny festival Ligue Italiani 26-27 mai ho avy zao, tous unis contre le sida. Any anao mahita azy. Tiauni andao na agnalavitranao. Fiainako manontolo tsy mety sy kwa tsisy anao. Debi kufanga atinga kulava mipe.
veneto amin'ny fampalalam-baovao isika mbola tsy malalaka ny asa fanaova gazety eto Madagasikara. Hoy ny fanehoan-kevitry ny mpanao gazety izay nanaovana fanadadiana ny fampiarana ny lalàna efa neken'ny rehetra no ahafahana miantoka izay fahalalahany asa fanaova gazety izay raha ny fanazavana azo. Iona saina. Indriny maro no ahitana taratra ny tsy fahalalan'ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara. Na io avy amin'ny mpampiasa fa ihany koa avy amin'ny fitondram-panjakana mijoro, hoy ny fanehoan-kevitry ny mpanao gazety nanaovana fanadihadiana tamin'ity androany ity. Dia aty amin'ny Repoblika fahatelo dia nanana endrika maromaro izy io amin'ny lafiny hoe fandrahoana isan-karazany ny fampiasana ny fahefam-panjakana, fa io koa ny fahefana ara-bola izay tsy dia tena manome fahalalahana sy fahafahana ilay fanaova gazety. Ary amin'izao fotoana ifampiresantsika izao dia mbola miseho lany zany satria ny mpitondra fanjakana dia miezaka mandrakariva miaro ny tombotsoany amin'ny fampiasana ny fahefam-panjakana eo am-pelantanany na ny fampiasana ny fahefana ara-bola eo am-pelantanany. Toy ny ampiasana ny mpandrarara teo karena sasasasany nareo mpanao aferafera maloto ny vola eo am-pelantanany anelingelenana an'izay fahalalahan'ny asa fanaova gazety izay ka na ireny antsoina hoe fanambarana na dokam-barotra ny anatin'ny haino aman-jery sy ny gazety ireny ary dia efa miteraka sakatsakana ho an'ilay tena fahalalan'ny asa fanaova gazety. Ny fampiarana ny lalàna eken'ny rehetra no isan'ny fomba iray iantohana izay fahalalan'ny asa fanaovan-gazety izay raha ny fanazavany. Eo ihany koa ny fanabeazana ny olom-pirenena ahafantatra ny lanjan'ny vaovao. Voalohany aloha ny fahalalahana dia tsy maintsy iantohan'ny lalàna. Izany hoe ny lalàna no mandrindra sy mandamina ny fisitrahana izay fahalalahana izay. Ny dikan'izay ilay fahalalahana alamina sy arindra araka ny lalàna fa tsy ny lalàna indray no andeha angeja na ho atao eo ambany vahony mitana fahefam-panjakana na fahefana ara-bola ilay fahalalahana. Ny fiarahana anao tatsoroka amin'ny fanabeazana ny olom-pirenena mba hahafantatra ny lanjan'izany antsoina hoe vaovao avy amin'ny gazety sy ny haino aman-jery izay mba tsy isin'ny reny hoe olom-pirenena tsotra mandrahona mpanao gazety rehefa tsy mifanaraka amin'ny eritreriny ilay lahatsoratra na ilay vaovao avoaka satria ny vaovao na lahatsoratra avoaka dia tsy natao ahafalin-drakoto na atezitra andrabe na ampalahelo andrandria. Raha tsy ivona, nataony fitondrana ankehitriny tamin'ny alalan'ny ministry ny serasera raha Jason Henri Laurent Letrezana ny fampiarana ny lalàna amin'ny feny serasera teto Madagasikara izay nahitan'ny mpanao gazety sy olom-pirenena taratra ny amin'izay famonoana ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara izay. No marina tamin'ity androany ity ny andro iraisam-pirenena amin'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety ka tany Tomasina no nanamarihana izany ho an'i Madagasikara. Lafim-baovao hafa kosa indray dia ny orinasa Abroka izay manampy ireo orinasa madinika sy salatsalan'ny malagasy na ireo any ivelany dia ampiroborobo ny orinasany eto Madagasikara izay mandray andrara moa amin'ny foire internationale de Madagasikara izay tanterahana eny amin'ny zone Forelo Expo Tanjombato moa ny orinasa Abroka. Iona saina. Ny orinasa Abroka dia orinasa manampy ny PME eto Madagasikara fa manampy ihany koa ny PME eran'izao tontolo izao ka mitady sehatra ivelarana eto Madagasikara. Ny orinasa Abroka dia afaka mitady tsena ho anao raha ohatra ianao ka te hanao fandraharana manana vokatra ka tianao ho alefa any ivelany dia afaka manampy anao dia manampy anao tokoa ny orinasa Abroka. Fa ny orinasa Abroka ihany koa dia afaka manome lanja ny vokatra izay vokarinao na eto an-toerana na any ivelany. Afaka manelanelana indrindra izy raha ohatra ka sahirana ianao mitady mpandraraha any ivelany ianao na eto an-toerana ka ilainao ny ampivelatra sy ampisokatra misy kokoa ny tsenanao dia afaka manampy anao amin'izany ny orinasa Abroka. Faharoa manarakaraka an'izany ny orinasa Abroka dia manana ihany koa vahaolana ho an'ny orinasa madinika izy na orinasa salatsalany rehefa eto Madagasikara na any ivelany ihany koa. Izy dia afaka manome fahafaham-po ho an'ny orinasa raha ohatra ka misy fitadiavana ohatra akanjo hoentina ho an'ny hanaovana ho an'ny ao am-piasana na koa hoentina ho an'ny ankizy na indrindrindrindra ho an'ireny vondrona isan-karazany mitady
fanamina itovina dia afaka mikarakara izany ny orinasa Brok. Fa ny orinasa Brok ihany koa dia manana vokatra izay afaka manota itony sary hitatsika itony dia vokatra vokarin'ny orinasa Brok avokoa, afaka manome lanja sy manao izay ahitana misimisy kokoa sy mamoaka ny tena endriky ny maha orinasa anao sy ny maha izy anao ny orinasa Brok. Ny orinasa Brok satria manampy ny PME sy ny orinasa madinika dia ito zao ohatra iray amin'ny zavatra vitany asi tanterahan'ny orinasa Brok dia ny orinasa Optima Guide. Orinasa Optima Guide moa ina tsara ny tena ataony azafady. Ny orinasa Optima Guide zany dia manao contenu, créer contenu mivoaka amin'ny site web sy amin'ny réseaux sociaux, contenu amin'ny formany anankitelo, ny article dia ny encart publicitaire dia ny vidéo. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity ny FEPA andian'ny fahafolo izay tanterahana eny amin'ny centre Bellepasse Alasour, tanjona amin'izamony ampiroborobo ny fiompiana eto Madagasikara ary ny fanfifandraisana amin'ny tolotra sy ny tinady raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Iona Saina. Eny ary dia mirary fambiazana amin'ity FEPA valambefolo sy roarivo ity dia mirary soko ho an'ny sehatry fiompiana eto amintsika ary makasitraka ny zareo mpiarakara sy nanatosa amin'izao hetsika izao araka izany nanomboka androany ny foire de l'élevage et des productions animales andiany fahafolo. 220 no isan'ny trano eva miandry ireo mpitsidika raha ny fanazavana ary ahitana ireo izay rehetra ilaina amin'ny fiompiana. Misy pampiraty marobe hatrany amin'ny trano eva 220 zany ty standy ty farany andriamandeha ty pampiraty dia misy hatrany amin'ny 70 mahery 100 lasaka kely zany samy pampiraty amin'ity fary ty mariana fa andeha amin'ny fahafolo izy ty. Anisan'ny mampiavaka anazy aloha zany ny safidiananay toerana malalaka anaovana anazy. Eo koa zany anisan'ny mampiavaka anazy ny niovizanay manokana ny tanora mandritra n'ity tsena be amin'ny fiompiana sy mivokatra azo avy amin'ity satria ny zoma ohatra rapitso dia misy andiana école nitsongaina manokana ireo classe d'examen zany mba fantatra bebe kokoa inona zany sehatra azo atao anatin'ny resaka fiompiana zany. Fampifanantonana ny tolotra sy ny tinady ihany koa ny FEPA 2024 raha ny fanazavana. Ny tombotsoan'ny tantsaha zany dia eo aloha ny fanatrehana ny tolotra sy ny tinady. Raha manana vokatra izy any amin'ny any ka tsisy mpandray eto misy olona tonga hividy vokatra eto, zay anisany anankiray. Eo koa ny famezana anazy ny fahalalana maro momba an'ireo mpamokatra fanafody na sakafo na mpandray vokatra ny mpanoro hevitra sy ny rehetrarehetra izay mpisehatra rehetra mandritra ny ao anatin'ity fiompiana ty. Tsy adino koa fa fambolena satria misy ihany koa ato aminay zany ny pampiraty mitondra ny vokatry ny fambolena. Ankoatra izay, isy ny fanomezana sosikevitra ho an'ireo mpitsidika sy famelabelaran-kevitra arahina ady hevitra. Izy tia manomboka ny androany. Raha tena marina zany fanokana ofisialy androany maraina ny alakamisy dia miditra ny olona ny alakamisy ariva zany dia manomboka hatramin'ny zoma sabotsy alahady dia misy foana zany ny zavatra mitrangy eto. Tsy adino koa fa misy ny famelabelarana arahana ady hevitra izay atao amin'ity efitrano nanaovana ny fanokafana ofisialy ity zany. Ny famokarana tantely, ny fiompiana akoho, kisoa, ny bitro izay milanjatra amin'ny 20 kilao sy ny maro hafa ireo no hita eny amin'ny FEPA andiany fahafolo izay tanterahana eny amin'ny centre Bellepasse Alasour izay andrasana mpitsidika manodidina ny 3 alina isa. Anomboka rapitso ary aritra 3 andro ny UTOP 2024 andiany fahafolo etsika ara-panatanjahantena entina ampiroboroboana ny taranja atletisme eto Madagasikara. Henri Florio. Hanomboka rapitso ary aharitra 3 andro ny UTOP 2024
na ny ultra trail au plateau andian'ny fahafolo. Hetsika ara-panatanjahantena azakazaka lavitrezaka eny amin'ny lalan-kely sy eny amin'ny tanimbary ary ny eny an-tendrombohitra. Hetsika izay ampiroboroboana ity taranja ara-atletisme malagasy. Mpifaninana roa livo mahery no andrasana mitindry amin'ny toraka ity. Avy eto an-toerana sy ireo mpifaninana avy any ivelany. Azaka atao lavitrezaka ilay izy, zany hoe misy azakazaka maro ilay izy manomboka amin'ny 20 kilometatra ka hatramin'ny ataontsika hoe ho an'ny ankizy enina kilometatra. Dia enina zany misy course misy azakazaka maromaro zany enina ny farafahakeliny dia avy eo 12 dia avy eo 30 dia avy eo 5 dia avy eo 5 dia avy eo 5 dia avy eo 20 Zany zay zany mampiavaka anazy hoe azakazaka lavitrezaka ilay izy tsotra ny taranja hafa. Dia izy io zany mampiavaka anazy atao any amin'ny lalana kely ny ambanivohitra ny anaovana azy. Tsika zany tena atao hoe trail zany an-tendrombohitra, azakazaka an-tendrombohitra zay ny tena fian'ilay izy. Ka miala le lavitra indrindra zany miala ny Marzefy Mandraka zany dia miverina miaraka atao Antananarivo. Dia zay alavirana zay zany 20 kilometatra. Dia izy io zany atao any ambanivohitra amin'ny lalana kely zany hoe mandeha vohitra tsika, mandeha tanimbary tsika, mandeha amin'ny lalana kely zay misy be be eto amin'ny faritra misy atsika dia amin'ireny zany no anaovan'le azakazaka an'le taranja. Tsy ny mpifaninana avy eto an-toerana eny ihany no andray anjara mitindra amin'ny toraka ity fa eo ihany koa ireo mpandray anjara avy any ivelan'ny Madagasikara. Oui, donc je pratique la course à pied, en particulier le trail depuis 2012 avec Oe manokana zao dia efa nandray anjara tamin'ny azakazaka tendrombohitra nanomboka tamin'ny taona 2012 tao amin'ny club Athlé Bouge. Tamin'ny taon-dasa zao dia nandray anjara tamin'ny trail tour international tao France, nanao fifaninanana ihany koa tao amin'ny TDS, Chamonix sy ny maro hafa eo amin'ny 70 kilometatra. Manao fanimanantena indroa isan-kerinandro fanimanana ity Utopie ity, eo ihany koa ny fanimanantena ara-batana. 3 voire 4 heures voire plus et puis préparation physique également de la PPG. Ho an'ny Ratiana Rousseau Landinirina izay mpandray anjara eo amin'ny 15 kilometatra tompondakan'i Madagasikara tamin'ny taona 2014 sy 2014 manomantena fatra izy ankehitriny ho an'ity Utopie 2014 ity. 3 fois amity za zao anjara 65 km. 2 fois zany za participer trail ohatrana kompezakazaka marathon zany dia somary sahirakirana kely amin'ny trail satria misy teknika le amin'ny marathon dia misy teknika le amin'ny trail dia mizara roa kely zany le entraînement vita marathon zany za dia miprépare trail tanjona zany dia andresy foana zay ny tanjona zay angatahana amin'ny tombo mba ho salama tsara mandritra ny fotoana eny apesaka izany mba ho tonga soma tsara eto amin'ny toerana ity. Tsy mijanona ho fifananana fotsiny ny Utopie fa manampy ireo ankizy avy any ambanivohitra amin'ny sehatry ny fanatanjahantena eo ihany koa ny tontolo ny fampianarana. Ny Utopie zany dia manampy ny ankizy avy any ambanivohitra andray anjara amin'izy ka misy koa moa zany ireo mpiara-mombonatoko partenaire an'ny Utopie zany izay anisany koa zany mandray anjara amin'ny fanasoavana asa fahasoavana zany. Ohatra zao atsika mandray anjara ato amin'ny Utopie ny zareo vao amin'ny Institut Pasteur dia anampy zany zareo anatin'ny fanampiana misy sekoly zay ny kaikaiky natasoa zay eo avaozina dia zay koa zany anisan'ny hetsika reo anatin'ny Utopie. Zany hoe arakaraky ny isataona zany zay ny koa ny tanjon'ny reto mpanohana reto misy an'izay lafin'izay ahoana ny fanampiana ny malagasy amin'ny fampandrosoana moa zany. Haharitra 3 andro ity fifaninanana andian'ny fahafolo ny Utopie ity izay anomboka rapitso ary tsy farana raha tsy amin'ny alahady ho avy izao. Andrasana araka izany izay andrombaka ny medaly amin'ny ity indray mitoraka ity. Tontolon'ny baolina kitra kosa indray fantatra omaly ny fanandrina amin'ny Real de Madrid amin'ny lalao famaranana ny UEFA Champions League dia Liverpool izany tao aoriana ny lalao miverina izay nitanterahana omaly. Nateo aza ny faharesen'ny Liverpool omaly tsy ampy ny akarany AS Roma izay fandresena izay. Fanadina Henri Florian. Fantatra nandritra ny lalao omaly izay niaona ny Liverpool sy ny AS Roma ny ekipa ifanandrina amin'ny Real de Madrid amin'ny lalao famaranana eo amin'ny fiadininy ny amboaran'ny Ligue des Champions 2014. Tafitany amin'ny dingana manaraka ny ekipan'ny Liverpool nateo aza ny faharesena nanoloany ny ekipan'ny AS Roma nandritra ny lalao manasadalina miverina omaly iny tamin'ny isa 4-2. Ny ekipan'ny Liverpool raha teo efa nandresy tamin'ny isa 5-2 nandritra ny lalao mandroso.
nanany tombony lehibe araka izany ny Liverpool teo anoloany ny AS Roma niady tanteraka ny lalao izay niona ny rotonta ny Omaleriva ity hitataratra izany tamin'ny ezaka goavana izay nataony ekipa ny AS Roma tany amin'ny minitra fahasivy nanomboan'ny lalao no efa nisantatra ny isa ny Liverpool tamin'ny alalan'ny Mané no salainy milinaire indray izany isa izany tany amin'ny minitra fa-10 ho andry zareo AS Roma nanampifandrony ny isa ny Liverpool tany amin'ny minitra fa-10 teo minitra fa-10 ny lalaovana nafaty bola i Dzeko ho an'ny AS Roma ary nampy bola roa indray izany nampidiriny ny Angola tany amin'ny minitra fa-20 sy tany amin'ny minitra fa-9 ny lalao hafana tanteraka araka izany ny lalao famaranana eo amin'ity Ligue des Champions ity amin'ny fa-19 ny volana May ho avy izao izay eo ny ekipa ny Real de Madrid sy ny Liverpool iza no hibata ny amboara ny Real de Madrid sa ny Liverpool. Tontolo ny kitra izay hatrany dia aniona na rahanao mivantana ny lalao miverina ny Atletico Madrid sy Arsenal zay eto amin'ny Cool TV amin'ny 10 alina izay tafiditra moa amin'diga ny manasa-dalana miverina amin'ny Europa League. Zay ny vateantsika maresaka iraisam-pirenena mananontana ny farany krizy any Armenie raha ny hitan'ny mpanara-baovao amin'ny fihetsiky ny mpanohitra Nicole Pinchinian niantso ireo mpiaradia azy izy ody any an-tranony ary ampitsahatra moa ny fihetsiketsehana afaka 5 andro indray no fotoana nomeny amin'ireo mpiaradia dia izany ny 8 May ho avy izao io andro moa ny voalaza fa anao ny fifidianana indray ny parlementa ifidianana izay ho prime ministre fa nampanazavana nanapa-kevitra izy ireo ny anoana ny candidat ny vahoaka midika izany fa raha ny lamara politika tokony ho lany ny candidat anareo ary noho izany dia mangataka aminareo izahay mba tsy hanao fihetsiketsehana rahampitso any Yerevan na any amin'ny faritra hafa eto amin'ny firenena ou dans d'autres régions du pays. Alohan'ny sarana dia verina aminao rehefa vavansongandana tamin'ity alina ity. Mitohy hatrany ny fanamafisan'ny mpiasa-panjakana ny tolona izay tarihan'ny solombavamboaka ny fanovana ministera maromaro sy orinasa-panjakana androany no nanakatona ny varavarany ary nanampy isa ny teny amin'ny lapan'ny tanàna. Tsy misy zava-bitan'ny filo régional mampianana natao amin'ny faritra Bongolava nandritry ny izay efa taona mahery izay hoy ny mpikambana avy eo anivon'ny antoko malagasy miaramiainga avy any an-toerana ka tokony hametra-pialana ny tenany. Mbola tsy malalaka ny asa fanaova-gazety eto Madagasikara hoy ny fanehoan-kevitry ny mpanao gazety sy nanaovana fanadinana tamin'ity androany ity. Izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity sorana ianao nanaraka izany sorana manokana ihany koa nandreo mpanaraka ny vaovao Cool TV any amin'ny faritra indrindra ireo manaraka izany amin'ny alalan'ny DSTV Antsirana sy TNTV Fianaratsoa soava tsara daholo tompoko. Au pied avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adapté aux besoins du quotidien. Batimax, la qualité au meilleur prix. Castel, il est tiré une faumbiazan. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.